AVA tsinjorodin'izao avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Katroka tsara ny amin'ny valora riva fotoanany fampalalam-baovao faharoa eto amin'ny fahitalavitra matv fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy zany dia manaritra ny araba indray ry mpijery ajaina ary tahaka ny mahazatra antsika dia manasanao zay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany maromaro indray ny matoam-baovao izay hoentina amintsika isany amin'izany ohatra ny fanokevitra nentin'ny filoham-pirenena atao anatina trangokala atao mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zany no nasiany teny ny zava-nitranga teny Andavamamba teny ihany koa ny fisehana fanafihana mitam-piadiana ny atoandro teo ny zava-misy eny anivon'ny université ny vaovao eo anivon'ndrareo anatin'ny mpandraraha zany na ny CSS ny vaovao samihafa ihany koa manodidina ny sehatra politika dia nahazoana akony ho tanterina amintsika avokoa nitrangàna fanafihana mitam-basy tetsy Andavamamba anaty hazo ny atoandro teo atoandro be tokoa satria dia tokony ho tamin'ny iray ora tanoany no nisiny zany fanafihana izany toerana iray misy mpamongady izany hoe mpamongady iray lehibe ao an-toerana no nisy nanafika nisy ny fifandonana ary dia olona efatra ny fantatra fa naratra atao aoriana ny orory ny mponina tetsy Andavamamba anaty hazo io atoandro io nandidina tamin'ny iraiky mifolora sy sasany atoandro nanakoako ny feombasy grossiste ray tena toerana no tafian'ny efada ny rongo-basy voaroba ny vola be nandidina ny 50 tapitrisa ariary tao amin'ity tsena ity olona efatra no naratra ka ny roa voafirahantsy ny roa kosa voatifitra ny tompotrano dia sendra tsy napozina tamin'ity fanafihana ity ka nanome izay no tadiavin'ireo olon-dratsy no any nataon'izy ireo mitantara ny zava-tsy indrindra ary ny tompontsena ny zavatra nitranga zany tamin'ny 2 sasany nisy olona efada manao kasikety tsy matavo mitondra basy anakoroa PA dia mitondra antsy dia nanafika tato aminay nakavola moa zany mazava ho azy nalehany teto aminay dia telefona anankitelo ny zandriko ny nalainy dia ny zandriko anankiray voatsindrona ny antso ny masony dia ny dadatoako nydidiny tamin'ny antso ny tendany dia lasany zany nyvola tato aminay dia nitiftifitra telo izy loha tato amin'ny magasinako tsisy ninina azonay atao tsy tazanay ny tarehany mivoaka ry zareo rehefa azo ny zavatra nalainy dia tsy olona mifanena taminy teny an-dalana nisy anankiray zao mécanicien voatifitra ny fitofirin-jareo basy efa any amin'ny hôpitaly tonga tany akaikaiky ny prime tany zareo dia nisy bandy amin'ny forme nanao débardeur mifanena tamin-jareo dia nitifirina zay ny zavatra nitranga le vola lasana zany teo amin'ny 50 à 35 eo tsy afaka nanao nenena ny ankizy satria zareo basy inona moa ataon'ny ankizy amin'izany ny tarehany zareo hoe mety hoe vaovao aminao sa tena mbola tsy fahitako mihitsy tena mbola tsy mpandalo ity ary zareo dia tsoroko fahatandroy kotie fotoana foy dia nigadina teny an-toerana ny polisy raha voanareny fifandonana ny fanometanana indrindra ary ny komisarany boriboritany fahefatra ny brigade criminelle ary ny unité d'intervention rapide na ny wira natao ny fisafona ny tanàna manodidina indrindra ireo elakelan'ny trano ny tsofohan'ireo Jiolahy anaty mitam-basy zany teo amin'ny grossiste io mbatigna hitanareo izy teo profité zany le andro azo masy le magrossiste azy dia efa da izy tsy fatao tondra fitaovam-piadiana tondra antsy dia nalainy zay tiana nalainy atao telefona sy vola dia avy teo izy nefa dia zay olona namelingely azy zany dia niazahany noratrany efa lete moa zany dia anete daholo ny unité spécialisé rehetrarehetra ao anatin'ny ratisy azy tanteraka an'ity identifie le olona fa anjara mbola fitatsy nahavariana ny mpondra teny amin'ny manodidina ny fihetsika ireo Jiolahy satria rehefa nahazo ny vola be izy ireo dia mandeha tongotra tahaka ny olon-tsotra teny amin'ny arabe fiarakely iray nijana teo moron-dalana tsy lavitra ilay grossiste voatafika no nampiainy teny an-toerana
satria dia sady tsy nihidy izany no tsy nisy lakile tsy nisy ihany koa papier. Ahina ho fiarana ampiasan'ireo olon-dratsy moa izy ity saingy ny mpitandro filaminana teny an-toerana dia tsy mbola nilaza ny momba izany. Efa nisokatra ny fanadidiana sy ny famotorana ka efa mpikaroana ireo Jiolahy ny pôlisy.